Salamy John ny anarako, tovolahy misehatra amin'ny fitarihana, fanabeazana ary ny tontolo iainana. Fa isan'ny sehatra ananako traikefa koa ny tontolo ambanivohitra. Ary izay indrindra no antony safidianako ty lohahevitra ity. Anehoako amintsika fa azo atao tsara kai no mitrandraka ny sehatra io ka ahafahantsika mampandrosa fiarahamonina misy atsika amin'ny alalan'ny famoronana asa. Ndao rosingantsika manokana ny tontolo ambanivohitra. Eto am-panombohana ary dia manasanao hijery reto sary reto. Ny angady ohatra, atao inona moa? Mazava ho azy fa hiasana tany ambolena. Ny sarety indray dia fitaovam-pitaterana ireo vokatra sy ireo zezika. Biby fiompy kosa sady natao hitaterana ny vokatra toy ny omby, nefa koa azonana ireo zezika ireo ihany. Ary farany, ny zezika izay azo amin'ireo tain'ireo biby ireo indray dia natao hanamasaka tany. Fa nefa mba fantatsika koa ve fa azo trandrahana anaovana entona ka izy ireny? Dia nisika ka ohatra iray mivaingana ataontsika hoe misy tovolahy iray tambanivohitra sady saman-draharaha ka andeha hampiasa ny tany 2 hektara fotsiny ary amboleny katsaka sy soja zany eo amin'ny tanàna iray misy azy. Dia tadidio fa ampolony no azo asa amin'izany ireo tantsaha, na ny mpitanangady asa tany, na ny mpamboly, na ireo olona natokany hikarakara ny fambolena. Ary hitatra zany asa voaforona izany rehefa miakatra ny vokatra satria ny sarety hitatitra izany, ny fanodidana ny vokatra dia mbola asa hafa koa. Ny katsaka sy soja lasa provandy artisanal ho an'ny biby fiompy. Fa ny tena zava-dehibe dia ity, ny tain'ireo biby ireo kosa ozy nareo alohan'ny ampiasaina azy ho lasa zezika dia azo atao tsara ny manodina azy ho lasa biogazy. Atao inona moa ary? Afaka ampiasaina andrahoana sakafo ireny izay isany miaro ny tontolo iainana sady hena ny fandropahana ny ala eo amin'ilay toerana. Ary ankoatr'izay dia afaka mamatsy herinaratra koa izy ireny ka hanazava an'ilay tanàna. Raha jerena zany ny asa voaforona, ny tombontsoa ho azon'ilay tanàna fa indrindrandrindra ny tombony ho azon'ilay mpandraraha dia hita fa afaka trandrahana tsara ka ny tontolo ambanivohitra ary isan'ny sehatra ho amin'ny fampandrosoana vainjafy ho an'ny firenena iray. Saingy izao mila tohana izy ireny, nefa koa mila tovolahy manana fahavononana, samandray andraikitra ary manana fahasahiana sy fahatokisa-tena hanatanteraka ilay asa. Raha soantsika lehilahy ary mandram-piona indray ary eo